Antsika rehetrarehetra. Ina zany eo. Andriamanitra. Efa miaraba amin'ny fomba hafa ndrentsika zao. Sady hiderany tompo a. Midera zany ny mampiasany rehetra. Dia na amin'ny maraina na amin'ny hariva ndao hiderany tompo sika. Ndao. Na amin'ny maraina sady mandiditsika hiaraka trano a. Alera!
música. Pero ouvimos a música, me carai nessa verana, a minha vida pura para minha mulher, o coração, se assim complete, que vira a minha carai nessa verana, a minha vida pura para minha mulher, o coração, se assim complete.
mbola ao anatin'ilay fampianarana mitoytsika ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra ary mbola mijery an'izay momba n'Andriamanitra izay efa tamin'ny volana faefatra ambin'ny folo ny volana mera tsy diso ako no niresako ny amin'ny maharay mandrakizay an'Andriamanitra fa ny amin'ny mafetiny ray androany dia araka ny resahan'ny fitahina teo hoe andao akalaza n'Andriamanitra ray isika dia andao hijery bebe kokoa ny amin'izay hoe ray tonga lafatra izay izany dia miaraka ao amin'ny ambanin'izay moa zany hoe malala ny alala ny fitiavan'Andriamanitra amin'ny maharay azy tapany fahasivy androany ny amin'izay fampianarana mitoy momba ny saina rehetra natolotr'Andriamanitra izay hijerentsika doctrine momba n'Andriamanitra ny fotom-pampianarana momba n'Andriamanitra bebe kokoa izany. Loantsika tonga dia ho amin'ny Lioka toko fahadimy ambin'ny folo faha raika ambin'ny folo ka hatramin'ny faha roa amby telopolo. Vovaky ihany ve? Izay tsara maso. Iaraka hamaky isika amin'ny anaran'i Jesosy. Ary hoy Jesosy, nisy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, ary hoy ilay zanany tamindray raiky, omeo any anjara fananana tokony ho ahy. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fananany ary noho ny afaka kelikely dia nangon'ilay zanany ny fananany rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy. Dia nandany ny fananany tamin'ny fivelomandrantsy tany. Ary rehefa laniny avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka dia niankina tamin'ny tompotany anankiray tamin'izany tany izany ary dia nirainy tany an-tsaha hiandro kisoa. Ary satroka meno ny kibony tamin'ny voankazo fihinany kisoa fa tsy nisy nanome azy. Ary raha nodiny izay dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiky manan-kanina be lehibe fa izaho kosa maty mosary eto. Iainga aho dia ody any amin'ny raiky ka hanao amin'ny hoe raiky eo efa nanota tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao aho ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka lasa manaraka fa raha mbola lavitra izy dia tazandray arony anazy izy ka hiazakazaka dia namina ny vozony sady nanoroka azy. Ary ilay zanany nanao tamin'ny hoe raiky eo efa nanota tamin'ny lanitra sy ny teo anatrehanao ka tsy miendrika atao hoe zanaka ao intsony fa raiky kosa nanao tamin'ny ankizy lahiny hoe alao aingana ny akanjo tsara indrindra ka ampiakanjoy azy ary asio peratra ny tanany sy kapa ny tongony ary eto ny zanak'omby nafa ka vonoy. Ary aoka isika hihinana sy hifaly fa ity zanako ity efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray. Dia nifaly izy fa tany an-tsahany zanany lamatoa ary nonody izy ka mby teo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary niamitry ny ankizy lahy ny anankiray izy ka nanontany azy izay antony izany zavatra izany ary hoy ny ankizy lahiny taminy tonga ny rahalanao ka namono zanak'omby nafandra hainao satria efa tavaverina soa tsara ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy nety niditra ary nivoaka rainy ka nampandroso azy fa izy namalika nanao tamin'ny drainy hoe indro izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nandika ny didinao na dia indray mandeha akory azy nefa izao tsy mbola nomenao na dia zanakosy azy mba hifaniko amin'ny sakaizana. Fa raha tonga kosa io zanakao io izay efa nandany fanananao tamin'ny vehivavy jaka dia namono azy zanak'omby nafay ianao. Ary hoy ny rainy taminy, anata ianao eto amiko mandrakariva ary ianao avokoa izay zavatra rehetra ananako fa mety no mifaly sy miravoravo fa ity rahalahinao ty efa maty fa velona indray
ary efa very ka hita indray. Zany ara teny mitompo amintsika tsiraray avy dia ho tahinany ny teny. Fanoharana fahatelo ao amin'ny Lioka 5:20 ity fanoharana izay noraisin'i Jesosy ity anehoana ny fon'ny ray, ny fon'Andriamanitra ray. Ilay voalohany dia fanoharana ny amin'ny ondry very hoe ilay mpiandry ondry mahafohy 7:70 izay milamina entre guillemets hitadavany ny anankiray izay naniny. Andriamanitra zany mpiandry ondry zany, Jesosy zany mpiandry ondry zany. Jesosy izy tena no nilaza fa izy ilay mpiandry ondry tsara. Ny faharoa amin'ilay fanoharana dia hoe ilay fanoharana ny amin'ny farantsavery izay no fafana mihitsy ny trano, ahitana ilay farantsa anankiray. Mampiseho antsika ny hetsika ataon'Andriamanitra momba ny olona anankiray izay no tadiavo ny fatratra ka lasa fifaliana lehibe rehefa hita io zanany io. Ary ny fahatelo eto dia ity zanakadala ity izany. Ity fanoharana ity dia tena fanoharana mahery vaika, maneho ny amin'ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra, fa indrindra maneho ny fon'Andriamanitra. Dia andao isika somary afamadibadiko kely ilay andalana, hitsipona kely ako avetsy averoa avy ao amin'io andalana izay nivakiantsika io mba hahafahantsika mahita bebe kokoa sy mampiharihary reto zanaka amin'ny rahalahy reto izay nomeko anarana hoe raha manahirana amin'ny rahalahy avy. Dia aveo sika hijery ny amin'ilay ray tonga lafatra rehefa aveo amaranantsika azy. Zany hoe teboka anankiroa ny rahantsika mijery eto androany, dia raha manahirana amin'ny rahalahy avy sy ilay ray tsara indrindra. Dia hitantsika ny sary voalohany, omentsika anarana hoe raha fahalalà maditra ilay sary eo ambany, ary ilay sary eo ambony indray dia ingamato saka manafika eo. Fandaontsika hiditra avy hatrany amin'ilay raha fahalalà maditra dia hovakiko ilay passage izay miresaka ny momba an'izany, ilay andalana izay miresaka momba an'izany. Ary hoy Jesosy, misy lehilahy anankiray nanana zanaka amin'ny rahalahy, dia tonga dia mandika ianao hoe ary hoy ilay zandrany taminy, raiko ome ho any anjara fananana tokony ho ahy. Ary noho ny afaka kelikely dia nangolo ilay zandrany ny fananana rehetra ka lasa nakany an-tany lavitra izy. Dia nandalo ny fananany tamin'ny fivelomany ratsy tany. Ary efa lany avokoa ny fananany rehetra dia nisy mosary mafy tamin'izany tany izany ka nahantra izy. Dia nandeha izy ka niakina tamin'ny tompon-tany anankiray tamin'izany tany izany, ary dia nirahiny tany an-tsaha hiandro-tsoa. Ary satry ny ameno ny kibony tamin'ny voankazo fihinan-tsoa fa tsy misy nanome azy. Ary ranodiny izay dia hoy izy, indrisy maro ny olona karamainy raiko manakanina be dia be, fa izaho kosa maty mosary eto, hiainga aho dia hody any amin'ny raiko, ka nao amin'ny hoe raiko eo efa nanota tamin'ny lanitra tsy teo anatrehanao aho, ka tsy mendrika ny atao hoe zanaka ao intsony, fa ataovy tahaka ny anankiray amin'ny olona karamainao aho. Dia niainga izy ka nakany amin'izay. Raha ianao no tiaino ny zavatra noresahan'i Jesosy tamin'izany fotoana izany, ilay fanoharana, dia tohina tsara mihitsy ianao. Amin'izao ianao efa miaina amin'ny vanim-potoana ataoko hoe moderna, dia mazava ho azy hoe tsy mahatohina anao intsony izany, satria mety ianao mihitsy raha no karazan'ilay te handova velona. Fa nao antsika malagasy zany hoe mandova velona zany, te handova velona zany, dia karazana omba ho an'ny ray aman-dreny mihitsy. Raha tamin'izany fotoana izany dia ny roa ampatelo ny fananana dia makany amin'ny lamatoa avokoa,
ary ny ray apatelo no hoan'ny ambony rehetrarehetra. Zany hoe raha lany zanak'ity olana lain Jesosy ohatra ity ho fanoharana ity dia ny ray apatelony zany no sahaza ho andra fahalamaditra izany. Raha ny tena izy ihany koa dia rehefa maty vao tokony hisitraka ny lovo ny zanaka. Fa ratsolona zany le fangatahanyity raha fahalamaditra ity teto dia faniratsy rano tsotro zao an'ilay rainy. Tahaka ny miteny izy amin'ny rainy hoe matesa amin'izay ianao akako ny anjarako, fa efa kely ny anjarako io dia alora nga anaovako izay tiako atao efa ray apatelo miveny anahako, alora nga dia amin'izay tiako atao any ahako. Dia ity zanaka raha fahalamaditra ity dia ilay mpaniratsira, ilay mpikomy, ilay zaza maditra, ilay tia tena, ilay mpandany. Fa izao ny nampiavaka azy dia izy tonga saina tamin'ny fitiavany ray. Zay ny nampiavaka an'ity raha fahalamaditra ity. Mandao hoe tsika hijery amin'ny giamato sakamanafiko ovakiko le satria tsara amintsika ny teny averimberina ny soratra masina dia ovakiko hoe fa tany an-tsahany zanany lamato ary nonody izy ka mby teo akaiky ny trano dia nandre zava-maneno sy dia ary ny antso ankizy lahy anankiray izy ka nanontany azy izay antony zany zavatra zany. Ary hoy ilay ankizy lahy taminy tonga ny rahalahinao ka namonjy zanakombona fandra ianao satria efa tabaverina somatsara teo ato aminy izy. Dia tezitra izy ka tsy netinetra ary mivoaka rainy ka nampandroso azy fa izy namaly ka nanao tamin'ny drainy hoe indro izay eny izay aho no efa nanompo anao ka tsy mbola nadika ny didinao na dia indray mandeha akory azy, nefa izaho tsy mbola nomenao na dia zanakosy azy mba hifaniko amin'ny sakaizako. Fa raha vao tonga kosa io zanakao io izay efa nadany fanananao tamin'ny vehivavy dia namono ho azy zanakombona fa ianao. Raha mitsotra isika ao anatin'ny saintsika ao ity lamato ity dia omentsika rariny ao anatin'ny saintsika ao. Hoe rariny tokoa sana izy raha hanao an'izany, izy kosa ny teo foany. Manome rariny azy sika satria être méritocrate, satria olona méritocrate kanefa dia mitovy tsisy valaka, samy ratsy avokoa ny tao anatin'ny sainy izy mirahalahy reto. Tonakatoa izy hoe teo amin'ny rainy foana kanefa niandry ny fahafatesan'ny rainy no nateo anazy tsy nialany teo. To mazoto miasa izy, to tompona draitra izy, to mahatoky izy, kanefa rehefa nosedraina ny fomba nosika azy na ny motivation dia olo-kafa mihitsy no mivoaka tao anatin'izay. Aika izy tika préare amin'ny fahamarinany olona feno fangidina fa ny andro fotoana fotsiny voahany izay. Olona be avinavina ka izy ty jereo tsara samy ny voahandrainy izy mirahalahy, samy layrainy avokoa no nanao midingana voalohany fa izy namaly valy an'ilay rainy. Ka ny andro fotoana fotsiny dia miseho ilay tao anatiny araka ilay miteneko teo hoe préare amin'ny fahamarinana, feno fangidina, feno avinavana, tsy manana indra fo be fialonana. Raha ilay fahalala teo ozizy ahako hoe ny nampiavaka azy dia inona ozizy teo? Izy tonga sainany amin'ny fitiavany ray. Fa ny navoan'ity ingamato sakamanafiko ity dia tsy tonga sainy fa vao mainka nanevateva an'ilay rainy sy ny fitiavana nasehon'ny rainy azy
le teneniko teo hoe samy nivoahany rainy zany hoe samy nanehoany rainy fitiavana avokoa izy mirahalahy. Naka fotoana ako hoe iresahana kokoa ny momba an'izay izy mirahalahy izay satria androantsika hifantoka bebe kokoa amin'ilay ray tonga lafatra. Rehefa mijery isika ny toetra n'ity ray ity, voalohany leo amin'ilay andininy voalohany, andininy faraika ambin'ny folo, vetivetiky andininy faharoa ambin'ny folo, farale andininy faharoa ambin'ny folo, dia nozarainy tamin'izy mirahalahy ny fifananana. Io ray tonga lafatra io voalohany indrindra dia tena hoe ray ny faharom-po. Miara-mameno antsika ray ny faharom-po. Dia nozarainy tamin'izy mirahalahy avy ny fifananana ozy izy ny fanoharan'i Jesosy teto. Manoloana ny adalany ity reto zanany reto, indrindra fa ity zanany ity, dia notanterahiny ity ray ity na ny fangatahana miompampana sy maminga vingazy azy. Dia isitona ny saintsika ho atsika sy ny fitiavan-tenantsika izay tsy izoviana, ho azy sy ny fitiavan-tena izay tsy izoviana. Impiry no nangataka ny tsy azo angatahana na tsy tokony angatahana eo anatrehan'Andriamanitra, kanefa dia toeken'Andriamanitra ilay izy satria manino be faharom-po amintsika Andriamanitra. Ihany koa ao anatin'izay faharom-po izay, fa ao anatiny ihany koa te-hampianatra zavatra antsika izy, ka na dia zavatra fantany ianao hoe tsy mahasoa antsika akory dia ozy izy hoe io ara atao ve? Fahatenany koa mety endrika izay dia ilay tahaka ny eo amin'ny Romanina toko voalohany hoe efa fanoloran'Andriamanitra amin'ny sitrapony nofony, ka efa ilay sazy ilay izy fa tsy hoe ilay raiko nanatanteraka ny sitrapoko. Fa izay angle anankitelo zay, izay zoro anankitelo zay dia samy tokony ho raisitsika avokoa. Fa eto moa zany dia ilay hoe mahabe faharom-po an'Andriamanitra no tiako hitantsika eo anatin'izay. Tahaka ny akely na dia fangatahana miompampana sy mamingavinga ro mampiala antsika aminy aza indraindray. Satria be faharom-po izy. Amin'ny Exodosy faharefatra amin'ny telopolo andininy fahaenina ka hatramin'ny fahafito, ilay Salamo fahatelo amby zato no vakiako andininy fahavalo. Mamindra fo sy miandra Jehova, maharom-po sady be famondrapo, izay mihitsy ny toetrany, maharom-po izy. Azontsika ve le hoe maharom-po? Maharitra izy manoloana ny tsy fahatanterantsika, maharitra izy manoloana ny izay fahatezerany tokony hiandra izay, nefa ny miazona an'izay fahatezerany izay izy. Dia ny antsoiko azy moa hoe miadam-pahatezerana amin'ny olona. Tena zany tokoa Andriamanitra, soa ihany izay hoe ray ny faharom-po izy. Mbola tiako vakitsika ny keo Petera fahamotoko fahatelo andininy fahasivy hoe ny tompo tsy mahaela ny teny fikasany araka izay ataon'ny sasany ho fahaelana. Tsika zany mieritreritra hoe aizy Jesosy izay tsy tonga eo, izay tonga eo efa teny fikasana efa ela be, aizy izay zavatra izay teny fikasan'Andriamanitra maro samihafa zay. Mafantatsika hoe inona no ambadiky le fahaelany fahatanterahany izay fikasany izay, hoe fa maharom-po aminareo izy ka tsy tiany ho hisy very fa mahatonga ho amin'ny fibebahana izy rehetra. Zay le fibebahana zay no mahatonga n'Andriamanitra maharom-po amiko, maharom-po aminao raha lasy anabavy. Miadam-pahatezerana izy amintsika olona, saorana izy ny amin'izany, membonahitra izy ny amin'izany. Raha ny fahaelany ny fiovahantsika raha lasy anabavy, isika olombelona tsy maharitra. Sika rahalahy manoloana ny fahaelany fiovahan'ny rahalahy, sika rahanabavy raha manoloana ny fahaelany fiovahan'ny fahatakarany ny rahavavitsika.
zahay mpitarika manoloanany fahelan'ny fitomboantsika dia tsy maharitra fa soa ihany fa Andriamanitra maharitra ary zay niterahantsika azy zay nanomezantsika voninahitra zay nitiavantsika raintsika io satria be famindrapo izy maharim-po amintsika tsiraray avy izy mba ho tonga amin'izay teboka hoe fibebahana izay. Ny faharetany amin'izany hoy i Paoly ao amin'ny Romanina 2:4 dia mbola manamafy ny tenen'ny Petera ihany tsy tanàna tsy mifanohitra mihitsy ny tenin'ny soratra masina hoe sa mavoinao izy Paoly ny aren'ny famoram-panahy sy ny fandeferany ary ny faharim-pony satria tsy fantatra fa ny fahamoram-panan'Andriamanitra dia mitaona anao hibebaka. Zany hoe ny mahatonga an'Andriamanitra mbola maharim-po amintsika tsiraray avy io dia ilay varavarana misokana tranga tokony fanararotantsika ho amin'ny fiainam-pibebahana bebe kokoa lalindalina milentika ho aminy. Faharoa, izy dia ilay ray ny fihinamamy. Ako dia tena mamina nireo zanako ireo ary tiako mihitsy ny tsy haiko indroy telo zareo alohan'ny atory manao bizo sy mamina anahy zay tena akamamiko le izy amin'izao. Taloha le izy ohatry le velidrofa efa nanao le izy teo e fa akamamiko izy amin'izao fotoana izao satria tena surtout an'le vavy-matory 20 taona izy efa 9 taona sisa ny ananako. Iza malala hoe anavady izy 20 taona tsy fantatro fa sitrapony zay sitrapony tompo aby egna neka tsy ho tanteraka aloha zany fa orindrina kely aloha tiry aika rehefa lehibebetra fa iverenako le hoe rain'ny fihinamamy. Tsy haiko ianao ohatrinako hoe ny ray izay niteraka tsy tena naminy, tsy tena nanoroka fa izany eo Andriamantsika eo. Donc vakitsika hoe fa raha mbola lavitra izy dia tazandrainy. Zareo kelikely io hoe mbola lavitra izy dia tazandrainy, arony anazy izy ka niazakazaka olona lehibe. Olon-dehibe le niazakazaka teto dia namihina azy tamin'ny vozony sady nanoroka azy. Oke mba mangataka kely ako fandraisana mba mankanesatio azy afa tsy hely zao le resaka zao azonareo ve le izy ohatr'izay le nataon'le rainy teo tsisy reny moizy ty fa rainy izy no niazakazaka dia hitanareo le hoe mamina ny vozony. Tsy haiko nahazika tsaina zany fa ohatrany hoe tahaka ny miteny ilay rainy hoe anay ianao tiako ianao ary rehefa nanoroka izy teto dia raha jerena ny teny fototra amile hoe nanoroka izy dia tsy oroka hoe nanoroka le zanany sy namihina anazy indray mandeha fotsiny fa tena hoe nanorokoroka anazy tena nanoroka ny verimberina. Dia nataoko teo raha mbola tsy izy satria izay tsy mpianaka izay mirahalahy fa mpirahalahy dia izy koa tsy hoe zazarany dia za koa tsy raha fa tena zay le izy. Verenao kely hoe mbola avieny lavitra eny dia tazandrainy ka ity rain'tyka izy nanomboka tamin'ny fotoana nalasa azy nalasa n'ity zanany raha fahalalà maditry ty dia ny maso no mitompo eny foana ovidy zay zanako zay miverina ovidy zay zanako zay miverina ka mbola teny alavitra izy dia efa nahita le ray dia niazakazaka le ray dia namina azy tamin'ny vozony dia avy eo norokoroany lay zanany lahy. Azo tsika tsaina ve ny fahatsapana fitiavana azo amin'ilay zazalahy teto
hoe efa nanomana discours efa nanomana kabary tsara lahatra mihitsy hoe raha eo tena raiso tahaka amin'ny mpanomponao aho tena tsisy ilavananahy zany tena tsy mendrika anao ahy tsy navelany teny akory ka hatramin'ny farany fanofihiny izay ilay raitsika zay io raha io rainy fihinanana dia ozy izy ianao hoe zahako tsy nanana an'izany expérience zany fa afaka niainan'izany io no miaraka amin'Andriamanitra. Ozy izy ianao hoe zahako tsy eto itsony raiko fa lay ray avy ao an-danitra zay ray tonga lafatra tsara indrindra lay ray ny fihinanana afaka ny manehinanao atonganao atsapa hoe tsisy banga ny anatinao any. Teto ty rahalahy ty raha fahalalama maditry ty azo antoka hoe tonga dia feno tanteraka ny amiko. Tena ny overflow izy izy ny teny anglisy hoe tena miavosa lay fitiavana tsapany avy amin'ity ray ity satria izay mihitsy lay Andriamanitra. Ao tsika mila an'izany io lay raitsika tsy voatery ho zanakalahy na zanakavavy ianao tsy any amin'ny ankizy lahy fany no ahafahanao mahazo an'izany fihina sy oroka mamy tadiavinao sy katsahanao fantatro zany fa izy ilay fitiavana zay no afeno anao indrindra zay no afeno anao indrindra. Hafa mihitsy ny scénario nieritreretin'ity raha fahalamaditra ity fa niova tanteraka nefa ilay izy tanatin'ny fraction de seconde zay sorana an'Andriamanitra nohony amin'izany zay ilay Andriamanitsika. Ary zao mijery izy dia nahita izy nahita ny fahatongavan'ny zanany dia mivoaka izy fa fantany fa hiverina ilay zanany satria Andriamanitra mahalala ny zavatra rehetra. Dia io Andriamanitra io tsy robot io amin'ny fifandraisana amintsika fa tena Andriamanitra manana fihetsem-po miaina rehefa mifandray amintsika. Ka na dia efa fantany ny alohana ny hiverenany zanany ianao zanany dia tsy hiteny izy hoe aizy efa fantatro fa hiverina iny aizany tsy hiverina efa fantatro ka efa fantatro fa inona nataonao izy tsika teo nitatsika teo noraisany nyfozony dia fihininy izy dia noroany zany hoe misy an'izay fihetsem-po miaina tena izy izay lay Andriamanitra tompontsika. Tsy haiko ianao na misy an'izay fifandraisana velona sy misy fihetsem-po zay tena hoe Andriamanitra no mamoky anao indrindra ao anatin'izany. Fa zany tena tsy mahalelan'ny lehilahy zany rehefa tena miona an'izany fa mirotsaka ny ranomaso mirotsaka hatramin'ny ranobelo azafady hoe tena Jesosy eo tsaha fitiavanao hoe tsy haiko ianao hoe impiry teo amin'ny fiainanao natsapan'izany zahako raha lasa nabavy tena matetika dia tena manganomano mitomana ny ranomaso latsaka ny ranomaso nohony amin'izay le hoe lay ray tsapako tahaka ny mamihina anaty ohatrany hoe misy zavatra fihetsem-po feno zany eny anatiko any. Misy hoe io indray ianao Andriamanitra fa tena amin'ilay aneo an'ilay fitiavanao anahy. Tokony miaina fiainana fifandraisana misy dinamisme tahaka an'izany fa hoe miaina tsara tahaka an'izany isika ary avelan'Andriamanitra indraindray avelan'Andriamanitra mandalo an'ilay fahamainana isika eo amin'ny fiainantsika mba hahafahany mampiariary sy mampivohitra an'ilay fiainana miaraka aminy hoe hafa ihany no miaraka amiko. Mety zany mihitsy ny zavatra iainanao zao dia ohatsy izy ianao tsy hitanao hoe aiza ny lalako mbana tsy hitanao hoe iza natonony fa matoa ianao avelan'Andriamanitra iainana eo dia tiano avotra aminao lay fitiavana tiano avotra aminao hoe izy no tena ilanao izy lay maminanao amin'ny vozonao sy manoroka anao ao anatin'izany amazana lahinao zana mivavy anao. Fahatelo izy dia rainy famerenan-kasiny. Ty le famerenan-kasiny tia
na ohatry hoe zavatra malaza be amin'izao ndao averina ny asan'ny mahamalagasy ny sisa sy ny sisa amin'ny alalan'ny fanaovana nyty fomba ty sy ny ohatr'izany sy ny sisa fa le asina resary teto le famerekasina dia le hoe le olona zay very asina nandana ny volany sy nandany ny arena nandany ny heriny sy ny zavatra rehetrarehetra momba azy tany amin'ny fiainana tsy araka ny tokony ho izy dia averin'Andriamanitra amin'ny loany ny asiny mahazanaka azy. Izy Paoly hoe zany lohany reny raha amin'ireny mpanoty reny. Zahako ihany koa zahako tojo lohany ahako amin'ireny. Fa noho nilay Andriamanitra ny tompoky dia namerina nahako an'ilay asina mahazanaka lay Andriamanitra. Nongevakitsika ary ilay zanany nanao taminy hoe raika eo efa nanonta tamin'ny lanitra sy teo anatrehanao ao ka tsy mendrika atao hoe zanaka ao intsony fa rainy nanao kosa rainy kosa nanao tamin'ny ankizilahy no hoe aleo alao aika anany akanjo tsara indrindra le retsy akanjo tsara indrindra kapekajoy azy dia asio peratra ny tanana sy kapao ny tongony tsy kapana fa asio kapa ny tongony miezaka tsika amin'ny teny malagasy fa dia misaotra ny tompo. Na ten'ilay efa nomaniny ihany ke le raha faralamaditra raha ny tena izy fa efa niova ho raha olom-baovao ny anarany zay miresaka ny amin'ny fibebahana. Tsy teo amin'ilay teny no teneniny tamin'ny rainy ny fibebahany no nanomboka fa tamin'ilay mpanakiray voalohany niala tany amin'ny tranokisoa fiompinan-kisoa andeha hamonjy ny rainy satria nahatsiaro nahatadidy ilay fitiavan'ny rainy izy tany no nanomboka ny lala ny fibebahany. Zany hoe tokony ho fiainantsika ilay fiovampisainana mihitsy tsy ilay hoe miteny fotsiny hoe Andriamanitra mifona aminao aho fa misy an'ilay diga nanankiray voalohany niala tamin'ny tranokisoa mpiainatsika iny ao amin'ny fahotana dia mamela mosina an'iny dia mandeha mandroso makany amin'ilay ray zay miandry atsika tsy indrindony mijerijery hoe oviana ilay zanako no avy. Dia zay le izy ny tena fibebahana ara-tsoratra masina zay le hoe fiovampisainana ary io fiainana mihitsy fanapahan-kevitra tena hoe manao tongotra mbiandakana ho amin'ny fiovana marina zay atosiky ny fahasoavan'Andriamanitra. Dia rehefa manao an'izay digana izay ianao hanome lamosina n'ilay tranokisoa-piainanao teo aloha dia omeny akanjo tsara sy omeny kapa tsara fitafy mendrika ny hoe zanaka asiany peratra iverenan'izay asina sy fahefanany amin'ny mahazanaka izay manoloana an'ireo mpanompo hafa rehetrarehetra. Zay ny anton'ilay peratra matsofoka ny peratra tsy hoe peratra mariage le izy fa peratra chevalier misy karazana tampon karazana kasety verina taminy zany ny fahefany amin'ny mahazanaka azy. Tsy niraisin'Andriamanitra lay teniteneniny tsy niraisin'ilay rainy azafady indrindra hoe ataovy ho isan'ny mpanomponao ako fa ozy izy ilay rainy hoe nao tsy ho izany ianao fa ataoko zanaka mihitsy ianao averiko amin'ny loany zay fahefana amin'ny mahazanakao zay mahazanakanao zay. Zany rehetrarehetra zany dia ataon'Andriamanitra ray ianao rehefa mandray ny filazantsara ianao notafian'ny Kristy ianao. Kristy mantsy ilay zanaka nahafaly tanteraka an'Andriamanitra. Kristy ilay tanteraka tamin'ny fanoavana an'Andriamanitra. Izy rery ihany no tena nahafaly tanteraka an'Andriamanitra ny fankatoavana satria tsy nisy dilo zany fankatoavana zany. Zasy ianao mbola mametraka fanontaniana isika be dia be manoloana ny fahamarinana efa hitatsika sy fantatsika
tena zany tokoa ve tombona tokoa ve aloha zany indrindra fa le manozogozona ny sampitsika dia matetika le inona matetika ny sampitsika le comfortsika na ny volatsika ihany koa vo manozogozona zay mety sy Andriamanitra ka miteny an'izany ka mety ianao ka man'izany totompo fa mety zavatra fa mety sy ny sisa fa izay Jesosy Kristy ilay tonga lafatra tamin'ny fanohavana ndray dia noho isika mitafy Kristy dia tsy zanaka tsy mpanompo zavady tsy mpanompo olom-poana fotsiny isika fa lasa zanaka malala zana no tokony ho antom-pifalian'ny kristiana tsiraray avy mandrak'izay hoe natao zanaka malalaka ity zany nohony amin'ny Kristy Jesosy izay tafika natafiny ray lay akanjo tsara indrindra nomena fa alohan'ny farana io ray izay resahan Jesosy eo amin'ny fanoharana io dia ray faly ary eto ny zanakombona fa ka voloy ary aoka isika ihinana sy faly mihitsy ngaman'izay ny olona rehetrarehetra nanatrika ny lay tantarany izy mirala mianaka teo hoe sakafo ndray elaela zay tsy ny sakafo tampifaliana zay nanjonijolotra foana ny dana ny andry an'ilay zana fa ty zana ty izy dia efa maty fa velona indray ary efa very fa hita indray dia nifaly izy miverina indroy ilay hoe efa maty velo indray ary very ka hita indray eo resany tamin'ny reo mpanompony ndray dia ny faharoa ny resany tamin'ilay zanany lamatoa Andriamanitra faly Andriamanitra joie extravagante mihitsy dia hoe fifaliana tsy efehezina maty hatramin'ny ombivondraka ary zao toa hoe aren'ilay zanaka lamatoa no nolaniana tamin'ny fiverenan'ilay fahalala dia ozy isika hoe rariny kosa raha tezitra izy ire lamatoa fa raha ny tena izy areny any io izy mihitsy no nadany izy mihitsy no nahafoy zay mamy sy matavy anaovana fankalazana lehibe anehoana ny fifaliana samy azy na lay loetiny raha fahalamaditra na lay nokarakarangy matoa saka mandevokio ny fotoana anankiray hoe mibebaka sy miverina amin'Andriamanitra ianao dia karazam-pifaliana toy izany no ifalian'Andriamanitra donc eo amin'izay fany toko fatelo amin'ny fafito ambin'ny folo sika Jehovah Andriamanitra ao no ao aminao mahery izy ka hamonjy ifaly aminao amin'ny fiobiana izy ravoravo aminao amin'ny fifaliana izy hosondriana amin'ny fitiavana izy ifaly anao amin'ny fiobiana izy mamario kely eo amin'ny baibolinao Jehovah Andriamanitra no ao aminao mahery izy ka hamonjy iravoravo anao amin'ny fifaliana izy hosondriana amin'ny fitiavany izy aiza amin'ny fitiavako an'ity zanako ty wow ifaly anao amin'ny fiobiana izy dia mifaly ny lanitra ianao miverena androany faharoa mampiverena ny maro ao aminy tsy ianao reny no ilana miverina sy faliana iray fa betsaka ireo zay any ivelany any zay tokony ho fifaliana iray ihany koa fa ianao no mila mampody azy anjara sy anjaranao zany fa ndraindraytsika tamahana atao trano ny dady hoe zahako rery fa be dia be ny any ivelany any zay mbola mila
mbola ao anatin'ny fotaka ny kisoa mbola tena tsy afaka nomena ny sakafo ny kisoa kory ny ara fa mosarena tena nona tsy repirepy fa ianao no mila mitondra azy tarika azy baka ao amin'ny tata voninao amin'izany vena mba ho ray faly bebe kokoa ao anatin'izay Andriamanitra ary farana ray manome antony tokony hifalianao ary hoy ny rainy taminy anaka ianao eto amiko mandrakarivo ary ianao avokoa izay rehetra nanako fa mety ny mifaly sy miravoravo fa ity rahalainao ty efa maty fa velona indray ary efa vely fa hita idray alleloia raha ny tokony ho izy zany ty ingamato saka mandeviko itya tokony tena anatin'ilay fifaliana be mihitsy vo nahita ny lalahany fa tsy izay moa ny zavatra mitranga teto fa mbola nilan'ilay rainy nanome azy ny antony tokony hifaliana izy tsy haiko loatsy mitohizan'i Jesosy hoe nifaly ve isa tsy nifaly fa eto ihany koa dia mampafantatra anao ny antony tokony hifalianao ny amin'izay olona hiverina amin'Andriamanitra ho tonga eo amin'ny sahan'Andriamanitra ny fibebahany zandrina zay no tokony ho fifaliany ity lamatoa ity ny fahitana azy ty zany amin'ity izy efa very fahita indray ny fahavelomany indray rehefa mitonga zany Andriamanitra ao amin'ny fanahy masina ka manome an'ilay fiaina vaovao ka lasa mitsoka ao anatin'ilay olona zay maty fa anaty eo aloha lay fahavelomana vaovao lay fiaina vaovao ao amin'ny Kristy Jesosy dia izay no tokony ho fifaliantsika indrindra amen zay mahatonga antsika rehefa misy olona mibebaka manantona an'Andriamanitra dia tokony hifaly indrindra izy ary tokony aneo an'izany izay no nifaliantsika eto rehefa miaraka e satria misy any nanao dinga ny fibebahany eo amin'ny fiainana nanao mifanapahan-kevitra katohan'Andriamanitra ary anao an'izany ianao amin'ity herinandro ity mino an'izany amen hoe aozy izy ianao hoe ano ny fitiavan'Andriamanitra no lay ray faly azy ray ny famerenan-kasina azy lay ray ny fihinamany azy lay ray ny faharom-po azy dia andehako anao zay sitrapon'ilay raiky manao dingany ianao anatin'ity herinandro ity ombany fahasoavan'Andriamanitra manao dingany ianao rehefa avy eo ombany fahasoavan'Andriamanitra dia mifaly sika tonga ny fotoana hiarahantsika indray misy eo nanao dingany efa navita dingana lavitra dia tena lavitra hoe taloha izy a mpamony vady mpijangajanga mpamatika tsy haiko mpangala-pola sy ny sisa sy ny sisa fa isan'andro na dia eo ara mifakapana dia naresy na vita rehery taona na vita roa taona telo taona efa taona folo taona roapolo taona mihoatra an'izany izany miakana zantsika n'Andriamanitra ray zany ary manome antony tokony hifalianao zany hoe misy olona bebaka miaina ny fiainam-pibebahany ary ianao ihany koa tokony miaina zany fiainam-pibebahany zany amen meteza hiara hifaly amin'Andriamanitra androany noho ny io namanao io noho ny io akaikinao io ndao hiaraka hitsangatsika fahasoavan'Andriamanitra ne no nahatonga ny rahalahanao io ho eo amin'izao toerana nia mandroso amin'ny fanarahandian'Andriamanitra zao e nao masamba hiresaka amin'ny rahalahana ny rahavavintsika isika na ny anadahantsika na ny anabava hoe tena mifaly eo amin'Andriamanitra nomen'Andriamanitra antom-pifaliana no ny fisinao nao masamby resaka kely an'izay tsika tena marina na tena faly a dia tsapako hoe le fandrosoanao isan'andro dia hifaliko zany amen tsapako hoe zany fandrosoanao isan'andro zany andraindray ilantsika mihitsy no miteny an'izany
hoe mahita ny rahalahantsika isika ho fantatsika hoe olona tena tsy fanao ianao mihitsy iny any amin'ny fiarahamonina, olona tena mpanompa, olona tena mpanao an'izao zao fa no fiainana ilay fiainam-pibebahana dia lasa me manahaka ny Kristy izy dia afaka any miteny ianao aza manao aza mieritrehitra hoe raha vao teneniko io dia hidedaka fa teneno aminy zany hoe tena tsapako rahalahy tsapako rahavavy ny fitombonao ny fandrosonao tamin'ny fiarahanao amin'ny Kristy dia manome fifaliana azy andrindrandrindra fifaliana ho an'Andriamanitra ray ihany keo anatin'izany. Tanjon'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy androany anasan'ny mpitendry mba hoe tiany rona no hira anankiray isika. Hoe hoe tanjon'Andriamanitra ho antsika tsiraray avy niverenanao ao amin'ny fitiavany ray rehefa niala nanangatsiatsika tamin'izany fifandraisana tamin'izany ianao. Amen. Niatsiarovanao fa tsy kambody fa manandray tampotroatra amin'ny fitiavana ianao. Amen. Niakamaminao an'Andriamanitra bebe kokoa mahay tonga lafatra azy ary atonganao ho tahaka an'i Jesosy bebe kokoa hatrany. Inona hoe tahaka an'i Jesosy bebe kokoa hatrany? Mankalaza amin'ny ray. Zany ny nataon'i Jesosy nankalaza an'Andriamanitra ray izy, nanome voninahitra ny ray hatrany izy. Izany ilay raintsika veriko farany hoe izy ilay ray ny faharom-po, izy ilay ray ny fihinamamy, izy ilay ray ny famelena-kasina, izy ilay ray faly, izy ilay ray manome antony tokony hifalianao ihany koa izany. Dao hiteran'izany Andriamanitra raintsika izany isika. Raha azo atao dia ndao aloha mbola tsy hiserviran'ireo zanantsika ireo tsika fa hifantoka aty maranantsika an'izao fotoana izao. Dia ndao hiteran'Andriamanitra tsika hoe ianao mihitsy no ankalaza anazy ny amin'izay maharay tsara, ray faly, ray famelena-kasina, ray ny fihinamamy, ray ny faharom-po azy zay. Dia ndao hananatra vavaka isika